ny tena kristianina sy ny andraiki ny manoloana ny firenena. Manoloana ny toetra rasy ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsara fantarin'ny kristianina voalohany indrindra ny tena andraiki ny marina mba tsy hifangarony amin'ny olon'izao tontolo izao amin'izay heveriny ho fandraisana andraikitra. Tsy isika ny hamaritra hoe tokony hanao politika ve sa tsy ny kristianina satria manana ny fieviny manokana ho amin'ny tsirairay ny tompo fa ndeha ho fakafakaitsika dia ny andraikitra marina sy ny toepo hoentin'ny kristianina mandray andraikitra eo anivon'ny firenena. Fantatsika tsara fa Josefa, Davida, Solomona, Estera, Daniela dia santionany fotsiny tamin'ireo nampandraisin'Andriamanitra andraikitra teo anivon'ny firenena, izany hoe ekena fa tsy tokony iraviravin-tanana ny kristianina saingy ahoana ary ny tokony atao. Voalohany indrindra ny kristianina rehetra dia manana didy hitondra ambavaka ny firenena araka ny voasoratra hoe koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny famontinana rehetra, izany ny tsara kakasitrana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika. Misy ny mihevitra hoe tsy ampy ny vavaka fa tsy maintsy manao zavatra, marina izany saingy tsy ho an'ny olona rehetra, fa misy natao andray andraikitra ary nisy napetraka hitondra ambavaka sy anohana ambavaka hatrany. Toy ny zava-nisy tamin'ny Estera izay nirosaka ny sehatra avy hatrany sy ireo vahoaka Jiosy izay nanohana azy tambavaka sy tao anatin'ny fifadikanana. Saingy ho an'ny andaniny roa dia ny fitiavana ny fototra iangana. Ho antsika kristianina dia didy roa ihany namehezan'i Jesosy Kristy ny fiainana maha-kristianina dia ny hoe kotiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra, ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao, tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Izany hoe na inona fandraisana andraikitra sy hetsika tao dia ny toe-po sy ny fitiavana ary fitiavana marina tsy amin'ny fihetsaram-belatsia no fototra iangan'ny kristianina fa zava-poana sy fisehoana ivelany ankoatr'izay. Tsarovy ry kristianina malala fa Andriamanitra ray dia mahita ny fotsika ary raha fankalahana sy lolopolo entintsika manao zavatra na ho an'ny firenena ho amin'ny zavatra hafa dia zava-poana izany. Isika kristianina dia natao voalohany indrindra ho fitoeran'Andriamanitra am-panahy, izany hoe hitoeran'ny fahamasinana, lavitry ny fankalahana, ny fahotana, ny lainga, ny fitaka, ny fanambakana, ny halatra. Ka raha kristianina marina isika dia anaiko tarian'ny fanan'Andriamanitra izay hitondra antsika amin'ny fahatahorana azy. Araka ny voasoratra hoe ary eo aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ny alalana fa kristianina marina ny olona iray na izy na izy dia ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny vokatra izany eo amin'ny fiainany fa tsy ny fitononana ambava fotsiny fa kristianina izy. Manaraka izany ny kristianina dia fahazavana izao tontolo izao. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Araka izany ny kristianina dia fahazavana jiro tarafina izao tontolo izao fa tsy sanatria aizina nampiaizina eo anivony amin'ny fanao, amin'ny fihetsika, amin'ny paikady, amin'ny zavatra rehetra. Ny tena kristianina dia miavaka, manazava, mamiratra ary vokatra ny firaisany marina amin'i Jesosy Kristy izany. Ny toetra rehetra dia tokony ahitana taratra fa kristianina ny olona iray ary miharihary izany fa tsy amboarina ety ivelany. Ny kristianina ihany koa dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa fanasina ety amin'izao tontolo izao. Hoy ny voasoratra hoe ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy, tsy misy hery ny anaovana azy na inona intsony fa ariana ny ivelany ary ho itsahan'ny olona. Midika izany fa manana andraikitra hiaro amin'ny fahalovana eto anivon'ny firenena, feno aratsiana ny kristianina amin'ny alalan'ny fijoroany, amin'ny fanajana fankatoavana an'Andriamanitra ray. Manana didy hitondro izany hery izany amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadikanana. Santionany amin'ny andraikitry ny kristianina ireo vahoaka ny tsirairay raha tena te hankatohan'Andriamanitra ray ary andray andraikitra amin'ny firenena dia hiala amin'ny fankalahana sy ny lolopo, ny fahatezerana izay tsy ahefana ny sitrapon'Andriamanitra, ho baikoa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana marina ary tsy ho amin'ny fihetsaram-belatsia. Raha tena kristianina marina ka te handray andraikitra amin'ny firenena dia aoka ho tia vavaka, ilona ambavaka, hifadianana hatsiaro ny firenena sy ny trangany zavatra rehetra misy. Ary indrindra tsy andry andraikitra sy anaram-boninahitra sy fisehoana ety ivelany fa tena hanampy sy tiany sahirana ary karakarany mahantra eny amin'ny maizina tsy tia misehoseho, ho hita amin'ny fahitalavitra sy laza ety seroa
satria voasoratra hoe izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto anatrehan'andriamanitra ray ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsisy petipetina amin'izao tontolo izao. Aza dinoana fa natao voalohany indrindra ho an'ireo milaza ho kristianina sy te ho kristianina marina izao afatra izao.